Zay ny makasika an'iny fa nanao fanambarana lehibe teny amin'ny Carlton Nosy omaly alina Andriamatoa Andry Rajoelina filohan'ny tetezamita teo aloha nambarany tamin'izany ary fa mitsipaka ny fanendrena ny praiministra vaovao ny tenana ary nanambara fa misy ny tsy fanajana ny lalam-panorenana. Ny famotona teny amin'ny Carlton Nosy omaly alina mipovana Andriamatoa Andry Rajoelina filohan'ny tetezamita teo aloha no filoha-mpanorona ny Mapara sy ireo mpiara-dia aminy ao anatin'ny Alliance Anambodivony. Nambarany tamin'izany fa mitsipaka amin'ny fomba fanendrena praiministra ny tenany izay nambarany fa tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana. Mazava tsara ny zavatra nolazaiko dia hoe ao anatin'ny lalam-panorenana dia milaza fa ny antoko na mivondrona antoko no manolotra ny anaran'ny praiministra amin'ny filohan'ny repoblika. Ary zay ny antony vondronanay hoe alors tsika reto mivondrona tsy misy antoko maro ao anatin'ny iny décision na arean'ny CES zay milaza antoko antoko no manana ny maro anisa ao anatin'ny Assemblée nationale ary reto aloha tsika tsy hamitaka ny vahoaka satria tsisy milaza mihitsy ao anatin'ny constitution ao anatin'ny lalam-panorenana fa ny tsolom-bava-bahoaka no manolotra ny anaran'ny praiministra fa ny antoko no manolotra ny anaran'ny praiministra ary zay famitahana sy fanodikodinana ny lalàny zay no miteraka olana ary miteraka kotana foana eto amin'izao. Nasiany teny ihany koa nandritra ity fanambarana omaly ity misotro fampihavana-pirenena fampihavanana izay ivelany fa misy teboka maromaro izay tokony arahana mba hampahomby izany. Efa narekon'ireny fa ny tena koa ary zavatra toronaina eto amin'ny firenena no izay olana maro misy eto amintsika izay ny tona fampihavana-pirenena ary zay no antony naresako anjara trano amin'izany fampihavana-pirenena izany. Zany efa dia mbola manamafy ary efa nilazaiko ity hoe tsy misy fampihavana-pirenena ho tanteraka sy ho vita raha tsy madio fo madio saina tsy mifampitsara lelatsy ary dia hitsinjo ny vahoaka ny piatroka sy ny mpandrahijara ao anatin'izany fampihavana-pirenena. Fa eo andanin'izany ihany koa dia tsy mbola nitonona ho mpanohitra amin'ny fomba ofisialy ny filohan'ny tetezamita teo aloha sy ireo mpiara-dia aminy ao anatin'ny Alliance Anambodivony.